nareo koa tompona andraikitra ny Kristiana rehetra dia tompona andraikitra ny mivavaka ho an'ny filoham-pirenena malagasy. Ka raha ohatra ka nareo tsy nanao anazy dia anareo zany fa ho anahy zay zany nataoko. Za tsy tompony teny fa mpitondra teny. Dia ka inona ho lazain'ny olona zay lazain'Andriamanitra ihany enoko. Misy teny fikasana eo ambony Madagascar. Misy teny fikasana eo ambony Madagascar rehefa nazavaiko teo izy hoe inona ilay teny fikasana. Dia raha mandeha zao zavatra zao ka hifamono ito ny samy malagasy dia tsy afaka ilaza re nareo tompoko hoe tsy nisy ny teny indray tsika. Tena manao azafady re, manao azafady fa tompona andraikitra ny mpaniraka, tompona andraikitra ny mpitantana, tompona andraikitra ny mandray anjara rehetra, tompona andraikitra nareo momba n'izany teny fikasana zany. Raha ianareo no hifamono samy malagasy satria aprisiany ianona na ianona, izy koa tompona andraikitra fa ianareo koa tompona andraikitra. Nefa ny teny tompoko, ny teny dia tsy maintsy isy ny teny fikasana dia tsy maintsy hiatra, tsy maintsy ho avy ny fotoana ary karazana fitsarana ho an'ny tanyntsika zany. Ka raha ohatra koa hoe amin'ity zany ilay izy no tanteraka dia ahoana ozy izy nareo dia inona ny antony? Aloha ranga hilamina, aloha hilamina, aloha hilamina, aloha mba samy mampitony ny fony. Dia raha ohatra ka misy génération hafa te hifamono dia aloha mba génération hafa fa aloha ranga tsy tena aloha mba tsy zao tsony ilay misy maty, aloha mba tsy zao tsony ilay misy mifamono. Tainy tomponareo dia tainy Jesosy re tomponareo ny fanahy fahendrenany hidina aminareo, mba horiseny fanamasina lahatra ny bebaka ny tsirairay avy. Beba tompoko fefa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Tainy tomponareo.